Marhaba daholo, ny vidéo androany tsy lesona mozika fa mba te ampiseho anareo ny programma zay ampiasaiko eto rehefa mampianatra ny lesona piano ho anareo. Midiculous ny anaran'ity programma ty, dia araka ny hitanao teo le izy mampiseho ny naoty sy ny accord zay tendreko amin'ny clavier, okay? Misy version gratuit izy ty, de misy version na mpianatra, de misy version professionnel. De asehoko anao amin'ny farany eo inona mahasamihafa anazy fa aleo aloha tonga de atomboka asehoko anao ohatry ny hoe ny ambanivangon'le programma. Hitanao teo fa rehefa mitendry de miseho le naoty sy ny anaran'le accord. Okay. Zay ny hitanao fa aleo somary omeko détail kely ianao. Alora atomboka am'le piano. Okay, le piano mazava ho azy fa zay touche tendreko de miseho loko ao. Tsikaritra koa fa le loko samy hafa. Tanao misy manga de misy maitso. Le maitsomaitso zao basse. De iny mahatonga nino hoe samy hafa ny lokony satria ny tsarako hitanao ty le split key ty eto amin'ny C2 ny tsarako le basse. Am'izay mora hita kokoa hoe rehefa mitendry amin'ny basse aty amin'ny gauche de aiza manomboka le feo ambany, okay? Okay, am'izay mora kokoa. Zay. De ny touche rehefa manindry ny pédale zao de iny fa misy loko le izy ty. Okay? Tanao, de rehefa isoroko iny zao de mijanona. De zany hoe rehefa mijery ny lesona zany ianao de jereo indrindrandrindra rehefa mijery mihaino ny démo de jereo koa le pédale misy fotoana tsindrina le izy de misy fotoana le izy miakatra, okay? Le touche reto mampiasa 88 touche le izy. Afaka enty atao hoe 561 na 76 fa ny anahy mahazatra anahy 88 satria le clavier koa 88 ny touche-ny, okay? De eto ambony eto anao efa nazavaiko teto le split key. Maro le zavatra mipoitra eto fa tsy ho resahantsika daholo fa zay tena ilaina sy ampiasaina eny no asehoko anao, okay? De eto no miseho ny accord. Okay, fa hitantsika teo okay? Miseho ty zao F majeur, G mineur, C mineur 7, okay? De ny eto ho anareo zay mampiasa zay mamaky taindalitra de tia afaka misy an'ity koa eto. Za moa tsy mahay mamaky taindalitra de tsy mampiasa an'io fa raha mampiasa an'ity anao de hitanao tsara eto hoe okay, tonalité A majeur zao ny touche eto de jereo tsara. Tsy misy bémol na ny ray satria A majeur ny tonalité. Okay? De afaka ovanao le izy raha ohatra ka tianao afaka ovana. Jereo zao ty raha vadiko A bémol. Okay? Bémol daholo tsy misy dièse na ny ray. Okay? De ny lokony le izy afaka ovana. Okay? Raha makato amin'ny loko zao anao ny afaka ovana jereo fa misy loko tena betsaka ny tsy ovako rena moa zany fa betsaka ny couleur zay afaka anovana anazy, okay? Afaka ovana ihany koa ny droite raha ohatra ka tianao, raha ohatra nataonao split le izy, okay? De afaka ovana ihany koa ny lokon'ny pédale raha tianao. Tanao ny pédale zao afaka ovako de iny zao izy fa miova. Tanao? Manampy le izy amin'ny visuel rehefa raha ohatra ka tianao hoe ovana ny couleur. Raha manana version professionnel ianao de afaka sarahany ty reto zavatra reto jereo zao ty lasa misaraka le izy. Tanao? Misaraka. De ty koa afaka sarahana ihany koa ty accord ty afaka sarahana.
De ty koa afaka sarahana koa ty le score ty. Hitanao? Ty zao izy ty. De afaka lehibiazina, afaka kelezina. Toy izay ihany koa ny accord afaka alehibiazina, afaka kelezina le izy. Ohatran'izay ihany koa le clavier afaka alehibiazina, afaka kelezina, hitanao? De afaka ovaovanao ny toerana misy anazy. Yeah. Ny mpanamboatra an'izy ity de gospel musicians, ny LLC, zay ny anaran'le compagnie. De io ny lien, de rehefa tonga eo ianao de ty Midiculous ty ny misy an'le izy de araka ny teneniko teo, misy version gratuit izy ty. Okay? Misy tutoriel ihany koa, misy version gratuit. Okay? De misy version ho ana mpianatra, de misy version professionnel. De le version professionnel moa ny ampiasaiko fa raha ohatra anao atombohy amin'ity version gratuit ty alohany, de raha ohatra ka tianao hoe anao le zavatra hafa ianao de mividiana le version professionnel am'zay. Fa le version gratuit ho anao zay mianatra amin'ny voalohany indrindra, manampy anao le satria mampiseho ny accord, mampiseho ny naoty. Mila email fotsiny, mila manamboatra compte ianao am'le site. De reveo le izy mila internet mazava ho azy, de reveo téléchargenao le izy, de ataonao amin'ny ordinateur. De rehefa mianatra amin'ny clavier anao, le clavier anao mila manana connexion USB. Okay? De rehefa misy connexion USB anao atao amin'ny ordinateur, de afaka ampiasainao am'zay le izy. Okay? Midiculous, zay ny anaran'le programme, de raha misy fantaniana de apetrao eo ihany. Master.